mbola samy eo akebakebandalana na ny base Toliara na ny fitandrahana malagasy satria mbola tsy maintsy ho apetraka ny lalana ahafahana tena mampiodina le orinasa tonga amin'ny fitandrahana. Raha ny marina zany farany aingana indrindra any amin'ny 7 ka hatramin'ny 8 sy arivo vao tonga amin'izany hoe hitsandraka zany ny base Toliara. Ina zany tena zavana zany fomba tsotra. Ary raha voalohany indrindra ka hanondrana io afaka manondrana any amin'ny 7 sy arivo voara mety 10 sy arivo 2030 za io vao hanondrana. Tsy tokony atao fanazavana politika politisiana io satria zay ny olona lasa tsy débat dede fa lasa tena hoe olona samy olona mifandona. Zavatra misy zany zao de tsika zany rehefa mitondra tsikera na mitondra zavatra hoe anatsarana ka manao réaction ny olona cible atsika ny mpitondra zany de zay ny ilaina hoe ny zavatra tsy mety de ahitsiny lizy fa io lalana io ny mila miaingana avy any fotony de mpanaisina anjara ireo olona avy any fotony. Ino zavatra telo ny olona zareo. Voalohany aloha ny tanindrazana, ny faharoa tontolo iainana, fa telo ny risque ara-tsiantifika. Izay dingana zay zany zay ny anjaran'ny fitondram-panjakana zay miaraka amin'le orinasa base Toliara zay tsy afa miala fa tsy maintsy miaraka eo. Na de tsy tena misy hoe resaka actionnariat zany ao anatin'izy fa mahakasika ny resaka hetra. De iny resaka hetra iny ao amin'izay le miresaka voalohany aloha garantie de stabilité zay le tadiavina zareo zay le mahatonga an'le hoe MSP ange le hoe mineral security partnership any amerikanina. Voalohany aloha hoe ao anatin'ny 10 ka hatramin'ny 20 taona mila matsara izy stable tsara satria io zavatra tsy hoe mandany vola tena tonga de miverina zao de zao ny vola be laniny zareo de mila zay stabilité. Fa ohatran'izay koa ny vahoaka ao hoe rehefa manao an'le fitandranao anao de mahazo tombo mandritra ny fotoana lavalava de zay no hoe tian'ny filoha rebolika tenena tamin'iny tena marina fa mba aleo ahitsy izy tsy hoe tsy azo vana mandrakizay fa nanalam-pandrena azo vaina fa le izy de hoe tsy hoe tiana ho vaivaina de ho vaivaina iny an-dalana eny fa raha miteny hoe mandritra ny 20 taona de miasa ao io orinasa io de voafahatra zany hoe iny teneneny hoe 10 amby zato tapitrisa dolara isa-taona ny tombony. Raha ketra fotsiny zay raha miditra amin'ny firenena zany. Fa mbola misy zavatra maro be, mbola misy sous-traitance, mbola misy zavatra zany hoe raha rehefa atao ny fandiniana tafakatra hatrany amin'ny 900 ny tombony azony malagasy amin'ny fitandrahana vaventy manara-dalàna. De fa miarabantsika rehetra indray amin'ny alalan'ity vidéo ity. Raisiko adidy, raisiko ihany koa ho andraikitra maha-olom-pirenena sy mpandinika ny raharaham-pirenena ary indrindra mpitarika ny faribolana mahai ny mitondra fanazavana amin'ireo raharaha zay mahakasika moa zany na miatraika amin'ny fiainan'ny firenena fa indrindra ny toekarem-pirenena zay misy fiatraikany amin'ny fiainam-bahoaka. Ety am-piandohana aloha dia misaotra betsaka fa mihamaro be nareo no manaraka ny mahai na eto amin'ny pejin'ny Facebook ny compte Tena Ramanina Zaref na ihany koa amin'ny sehatra maro samihafa zay andraisana anjara amin'ny serasera anabeazina sy ampirahalana ny olona. De avera zany no fampahafantarana ny dikany hoe mahai moa zany de teny paty zany hoe mahai izy na identité zany hoe ilay mampiavaka. De betsaka ny zavatra mampiavaka antsika eo ny identité culturelle ny maha-izy azy-antsika ara-kolontsaina zany fa isika ihany koa dia ny angaran'Andriamanitra manokana ka anisan'ny identité antsika reo heverina fa otrikaina voatrandraka na ny any ambanin'ny tany na ny ambonin'ny tany ny olombelona anisan'izany fa ny an-dranomasina ihany koa satria isika dia nosy. Dia rehefa alavaina zany le mahai ihany koa de hoe malagasy miaro ny harena iombonana. Dia izay maha-izy azy antsika zay zany tena zava-dehibe zany zany tsy gaga isika raha tena hoe mifantoka ohatra zay mahakasika an'ireo otrikaina raha mahakasika ny toekarena ambany tany manokana zany ohatra resantsika de miresaka ihany koa tsika ny toekarena manga an-dranomasina fa tahaka izay koa ny ambony tany. Fa zay amin'izao fotoana zao moa zany zay manana anjara toerana eo amin'ny lafiny geopolitika ndronantsika bebe kokoa dia mahakasika ny minerai critique na ny critical minerals. Dia anisan'ny mihevitra zay fa ny mahai anisan'ny mpanentana zany lohahevitra zany voalohany afaka zany hoe voalohany eto Madagasikara tao anatin'ny taona mifanesesy ankoatran'ireo zay sehatra manokana miasa amin'izany amin'ny vanim-potoana zay itenena de miteny zareo fa ho an'ny mahai manokana de isan'andro de miezaka zany manao fandalinana sy miezaka koa mba mikaroka manovy koa zay tokototovozona de mizara zay kely amintsika. Zay no resahana eto zany satria raha ohatra ka tiatsika tena hanana ny maha-izy azy antsika isika mahai antsika zany dia miala aloha amin'ny fiakinan-doha, miala amin'ny mahaboka trosa antsika, miala amin'ny endrim-panjanahana samihafa.
na ara-toekarena na politika na ara-kolotsaina zany. Marina fa eo fanatontoloana fa mila manana tena hoe azon-damosina isika zany. Ka tena marina ny voalaza fa raha haitsika ny mikirakira sy mamantatra reo harena mampiavaka atsika, mahai atsika, de tantantsika araka ny tokony ho izy de tena tsorina ny marina fa manomboka aty amin'ny ranomasimbe indiana sy aty Afrika de afaka ho tena mifanandrina ara-toekarentsika zany na mba tena compétitive zany firenentsika. Tsy tenitsika hoe lasa champion na lasa voalohany aty Afrika fa azo lazaina hoe mba afaka mifanandrina satria ngeza be goavana be zany RDC zany maro firenena zay be harena ihany koa ary manana velaran-tany lehibe sy ponina maro dia tsy tensantsika hoe afaka voalohany fa exagéré zay. Ka amin'izao fotoana zao zany efa fotoana ela moa zany tsika nezaka nampirona an'izany hoe io no ivon'ny géopolitique mondiale ny resaka critical minerals de tonga eto Madagasikara izy naray mety tsy napoizitsika loatra le hoe tafiditra eto Madagasikara nanao an'le rara zany ny Amerikana satria avy atsika zany amin'ny fandarahana sy ny toekarena momba ny harena ankibon'ny tany dia voalohany aloha tsy maintsy atao aloha ny fikarohana satria zao voalohany tsy harena lay everitsika hoe otrika ao anaty tany na amin'ny an-dranomasina na ety ambony tany raha tsy lasa valeur le izy. Oana efa mahatonga izy lasa valeur aloha identifier le izy zany fantatra hoe inona le izy de fantatra ihany koa ny ilana azy de fantatra ny isany dia tombana ambidy izy rehefa avy eo zany de avy eo amin'izay zany tonga any amin'le hoe cycle mahatonga ny hoe hitsandraka zany de eo zany tsika tonga amin'izay le hoe eo zany tsika eto Madagasikara de zao tsy manana angovo aloha tsika io de tarazona napetraky ny fomba fanaovana politika teto Madagasikara ka naparefy ny firenentsika de tsy manana angovo ara-toekarentsika zany mandeha mamantatra na manao fikarohana momba an'ireny rentsika reny fa hatramin'ny fagolan-tany de ny vahiny no manana rakitra an'izany raha tsy teny faran'izay no tsika dia ny birao fikarohana mahakasika ny géologie sy ny harena ankibon'ny tany amin'ny BRGM zany any France zay frantsay nanao anazy fa ny rosianina ihany koa tamin'ny andro fitondrana dideratsiraka zay tena efa mpiara-niombanatika de longue date amin'ny Madagasikara eo koa ny sinoa. Misy firenena hafa zay miara-miasa amin'ny BRGM ohatra ny Ukrainiana sy ny sisa mpikaroka eran-tany zany dia efa nanao ny fikarohana teto Madagasikara. Io zany zany amin'ny ankapobeny antotan-kevitra ny reny nanao fikarohana reny anantsika sombitsombina fa misy tsy meny reny olona reny atsika zany lay izy zany raha tsy resaka manoko makasy amin'ny frantsay atsika ny BRGM zany. Fa nisy vanim-potoana ohatra zany tany amin'ny taona 2020 sy ny 700 ny filoha dideratsiraka no tonga teo mamerina kely tsika na de fandraisantsika ary zany satria iresaka makasika amin'ny base Toliara tsika rehefa avy eo dia tsy mbola nanana code minier tsika tamin'io. Io zany misy lalana namboarina lalana 20 tsipika aotraotra roa 98-02 zany rehefa nanao fikarohana niaraka tamin'ny fanjakana malagasy ny fitondrana dideratsika zany naka famatsimbona tamin'ny banque mondiale dia niaraka nikaroka tamin'le orinasa antsoina hoe cute fer io cute fer io le lasa hoe Rio Tinto amin'izao fotoana zao zany de zay natonga atsika hoe nanao karazana hoe contrat d'établissement zany tsika lalana manokana io zany hoe raha ny marina zany tsy voafehin'ny code minier ny QMM any Fort-dauphin de io lalana io zany lalana manokana momba n'izay zany fifanarahana mahakasika ny fitondrana imenita any Fort-dauphin io natonga atsika hoe nanana anjara action 20 tao zany. De rehefa nangataka amin'izay zany tamin'ny taona lasa iny 2020 nangataka fanavaozana fifanarahana zany satria nanitsy ny mahakasika ny toe-bolana ihany koa ny orinasa de satria hoe iarana amin'ny zaka ny faty antoka de iarana amin'ny goka ny tombony de tamin'izay fotoana zay zany nisy karazana hoe faty antoka tao amin'ny orinasa QMM de nisy anjara vola zany zay tokony alohantsika malagasy manodidididina ny 20 tapitrisa dolara teo izy tamin'izay fotoana zay de tsy nanambola ny gouvernemanta malagasy ka voatery zany ny orinasa Rio Tinto ihany no nanefandrisy de teo natonga ny hoe tsy maintsy misy apahany tamin'ny roapolo isan-jato zany ny dilohevana de natonga n'izy niena hoe 15% tsy verina amin'ny détail iny tsika satria te hiresaka zay fotsiny tsika nisy lalana manokana efa tatemy 7 isan-jato 7 zany isika vao nanana lalana momba ny fitondrana harena ankibon'ny tany na code minier zay zany tokony hazava. De rehefa taty afara amin'izay zany de zao fomba fiasa mahakasika ny resaka fitondrana vaventy io na hoe grande mine io misy orinasa antsoina hoe junior reny no
rehefa mahita hoe misy karazana harena tokony tiliana amin'ity toerana ity, izy no manao investissement eo, dia manao fikarohana eo izy. De rehefa voafatrany am'izay hoe misy harena ohatr' zao de zao ny fatrany, afaka avadika vola toy izao, de atranona rojony mpiharena momba an'izy vita, de mitady orinasa lehibebe kokoa izy. De tonga any Toliara am'izay zany tsika am'izao fotoana zao, zany hoe tsy nandray anjara, tsisy actionnariat fanjakana mihitsy zany na ny kely mahakasika ny tao Toliara. Fa ny Toliara Sense no nanao an'izy de rehefa avy eo ny Toliara Sense nivarotra le izy tamin'ny base resources zay samy Australiana reo zay mitentina teo amin'ny 100 millions de dollars moa zany io zao fotoana zao. De rehefa avy eo rehefa vita ihany koa zany feno fepetra zany ho an'ny base resources zay an'zareo Australiana zany dia nitady koa izy mpiara-miombonantoka hafa zay goavagoavana kokoa, de ny Energy Fuels Americaine ka nivarotana zareo an'izy indray ho 240 millions de dollars. Zay zany tsara zava zany zay. De eo am'izay zany lasa hoe ny tompony zany am'izao fotoana zao dia ny Energy Fuels avy any États-Unis, ary efa tonga lasa permis d'exploitation io satria efa voafatra zany misy le zavatra azo trandrahanao, de ilmenita le izy zany. De zay koa no tsara zava zany. Ny ilmenita dia tsy terre rare, tsy ao anatin'ny sokajy tsy terre rare io, fa ao anatin'ny fitandrahana ilmenita de misy sous-produit hita ao. De tamin'ny fifanarahana tamin'ny voalohany tamin'izany fotoana zany, niaraka tamin'ireo orinasa junior resantsika teo reo zany na ny Toliara Science na ny Base Resources, de reo tsy nisy mahakasika monazita zany tao. Fa rehefa tonga am'izay zany ny Amerikana de nahita izy hoe ilaina be ny monazita am'izao fotoana zao mahakasika ny resaka angovo sy ny resaka teknôlôjia, dia nanao karazana Memorandum of Understanding, io moa le antsointsika hoe MOU. Zay le MOU zany protocole d'accord ozy izy tsika zany amin'ny tenin'ny frantsay. De io hoe ahoana ny atao, fa raha tamin'ny fanarana taloha maty zany de hoe raha hita le monazita de ny lalana iny zany namatra hoe averinao anaty fasika zany le monazita. Ahoana ny ananantsika antoka an'izany nefany. Fa ny fitondrana am'izao fotoana zao am'izay zany mieritreritry hoe mba hifampatokisana de aleo ahoana ny atao, fa aleo tsaraintsika le fifanarahana le lalana dia hoentinareo any le monazita zany le sous-produit, de ho atsaraina zany ny lalana. Zay zany le zavatra misy aloha de nanao an'ilay Memorandum of Understanding aloha zany mbola mijanona protocole d'accord moa zany le zavatra io. De am'izay zany tsara zava satria zao manko le izy ny olana fotsiny zany lasa tsy tena débat d'idée le izy, fa mialokaloka amina fanazavana siantifika fotsiny mpanao politika sasany. Fa io tsy tokony atao fanazavana politika politisiana io, satria zay ny olana lasa tsy débat d'idée, fa lasa tena hoe olona samy olona mifandona. Zavatra misy zany zao de tsika zany rehefa mitondra tsikera na mitondra zavatra hoe anatsarana ka manao réaction ny olona cible atsika, ny mpitondra zany, de zay ny ilaina hoe ny zavatra tsy mety de ahitsiny le izy. Fa raha ohatra ka politika politisiana de fivoizana tena fahakalana be io le izy, de lasa olona samy olona mifandona, de tena mivoaka an'le mahai azy atsika, le mahai tsy mety amin'ny mahai zay iny ny mahai atsika, ny filongoa, ny fihavanana. De eo am'izay zany tsika satria hitanareo zany zavatra marina de zao hoe mbola tsy tonga any amin'ny hoe andeha hitsanjaka zany ny base Toliara, ary zay ny olana ny mpiasan'ny base Toliara. Zay koa ny olana ny fitondram-panjakana, satria mivoaka miditra koa ny olona ao anaty fitondram-panjakana. Misy olona zao ohatry ny hoe mpitondra tenin'ny gouvernement, tokony izy ny anazava, fa rehefa midofitra le gouvernement zany de hoe anjaran'ny base Toliara am'izay manao serasera momba an'izany, fa izy ny tokony ezaka nazavany le izy amin'io. Ora nefa ny zavatra mitranga de zao hoe mbola samy eo akebakebandalana na ny base Toliara na ny fitondrana malagasy, satria mbola tsy maintsy ho apetraka ny lalàna ahafahana tena mampiodina le orinasa tonga amin'ny fitrandrahana. Raha ny marina zany farany aingana indrindra any amin'ny 7 ka hatramin'ny 8 sy arivo vao tonga amin'izany hoe hitrandraka zany ny base Toliara. Ina zany tsy hanazavana an'izany fomba tsotra. Ary raha voalohany indrindra ka hanondrana io afaka manondrana any amin'ny 7 sy arivo voara mety 3 sy arivo 2030. Za io vao hanondrana io zany na ny filohan'ny Repoblika ankehitriny azy zay miezaka mandray finiavana hitantsika io tsy ao tsony izy amin'izay fotoana zay. Zany hoe zavatra misy za manokana zany de zay hoe signe tsara be kosa aloha nataon'ny fitondrana am'izao hoe natsony le olona nanohitra an'izy. Zay ny le tsy maha-crédible le mpanohatra mpibizina eto hoe sy le olona ao anaty fitondram-panjakana zatra mibizina miaraka amin'ny sinoa tsy ao anaty lalàna de mody asavoritaka le zavatra mba atonga le izy tsy ho tanteraka. Miaraka amin'ny Amerikana matsotra an'izany Amerikana zany rehefa deal de deal, ary zay ny Donald Trump, deal is a deal. Rehefa fifanarahana de fifanarahana io.
ary tsy tokony nanaovana amin'izany le politika fa le firenena foana nipotika. Ny tonga tany ny premier ministre tsay Christian dia hoe tsy tao ny mpanohitra an'le izy. Dia rehefa tonga le filohan'ny repoblika zany dia nanitsy izy, nahitsy n'le zavatra. Tonga izy natsony ary le mpanohitra ary le olobe mpanohitra izay victime mihitsy ny nataony teo le olona saika nigadrainy zareo. Dia le olona nefa tonga teo mbola manohitra ihany izy. Zay zany no zany zany eo amin'izay ny fotoram-panjakana mandray hoe tsy maintsy hitady ny fomba rehetrarehetra izy efa hanatongany amin'ilay izy nanazava zao ny teo filohan'ny isy lalana. Rehefa miteny hoe lalana lalana amin'ny parlement tsika zany dia misy olo tena vahoaka ao, ny vahoaka no solondreo tenao. Miainga amin'ny conscience-ny amin'izay zany. Marina fa mipetraka ilay tsy fampitokisa. Marina fa ratsy ny fitantanana. Dia rehefa miteny an'izay tsika dia tsy hoe mijanona amin'izay hoe tsy mifampatoky. Ratsy ny fitantanana. Fa atsangany le fiampitokisana izay le hoe confiance building. Eo ihany koa ilay inona ty le hoe fanatsarana fitantanana, amboarina le lalàna. Izay le hoe LGIM, lalàna mahakasika ny fampiasam-bola vaventy momba ny harena ankibon'ny tany na loi sur les grands investissements miniers. Ity mahakasika ny base Toliara ity matsy afaka anaovana koa io satria ny base Toliara zany dia anisan'ilay veliko hoe toerana anankiray sensible mais stratégique ary tena liana amin'ilay izy ny energy fuels. Afaka anaovana karazana contrat na convention ohatra ny hitantsika any amin'ny QMM izy. Fa ny olana ho azy zao tsy mitovy ny tragna. Le tany amin'ny QMM tsy nanana code minier tsika. Fa ty fa manana code minier tsika. Fa io lalàna io ny mila miaingana avy any fotony. Dia ampandraisina anjara ireo olona avy any fotony. Ino zavatra telo ny olana zareo. Voalohany aloha ny tanin-drasa. Ny faharoa tontolo iainana. Fahatelo ny risque ara-tsiantifika. Izay dingana zay zany, zay ny anjaran'ny fitondram-panjakana zay miaraka amin'ilay orinasa base Toliara zay. Tsy afa-miala fa tsy maintsy miaraka eo. Na dia tsy tena misy hoe resaka actionnariat zany ao anatin'izy fa mahakasika ny resaka hetra. Dia iny resaka hetra iny ao amin'izay le miresaka voalohany aloha garantie de stabilité, zay le tadiavina zareo, zay le mahatonga an'le hoe MSP ange, le hoe Mineral Security Partnership any Amerikanina. Voalohany aloha hoe ao anatin'ny 10 ka hatramin'ny 20 taona mila mahatsara izy stable tsara satria io zavatra tsy hoe mandany vola tena tonga dia miverina zao dia zao ny vola be lanin zareo dia mila izay stabilité. Fa ohatran'izay koa ny vahoaka ao hoe rehefa manao an'le fitandrahana anao dia mahazo tombo mandritra ny fotoana lavalava. Dia zay no tian'ny filohan'ny repoblika tenenina tamin'iny tena maro fa mba aleo ahitsy izy. Tsy hoe tsy azo ovana mandrakizay fa nanalampandrena azo ovaina fa le izy dia hoe tsy hoe tiana ovaivaina dia ovaivaina eny an-dalana eny. Fa raha miteny hoe mandritra ny 20 taona dia miasa io orinasa io dia voafatra zany hoe iny teneniny hoe valopolo amby zato tapitrisa dolara isa-taona ny tombony. Raketra fotsiny zay miditra amin'ny firenena zany. Então mbola misy zavatra maro be, mbola misy sous-traitance, mbola misy zavatra zany hoe raha rehefa tao ny fandiniana tafakatra hatrany amin'ny 700 isan-jato ny tombony azon'ny malagasy amin'ny fitandrahana vaventy manara-dalàna. Dia zay zany hoe miditra eo ampovoany amin'izay zany zao hoe mahai hoe rehefa tsy hotrandrahantsika ara-dalàna io dia tsy ho harena mihitsy vao maika fahantrano antsika. Zay le mahatonga antsika miteny hoe mahantra ambony harena. Dia zay zany fanazavana aloha hoe mandeha dia masa dia midira tsehatra amin'izay. Efa re misy mpanohitra, mety mpanohitra hatramin'ny farany izy. Fa zao mandeha anatiny dia mahasaraky ny lalàna foana isika dia misy zavatra poingeza be anankitelo jereny zareo reny tsy maintsy jerevana zany afahana izy. Resaka tontolo iainana hoe ny rano mahakasika an'izy mila zavaina hoe tsy traitena eto Madagasikara io. Fa na any États-Unis koa raha mbola tsy misy tena hoe fanadiovana an'io. Fa zay mahatonga ny Amerikanina tsy maintsy milefitra kely manao trêve amin'ny sinoa fa mbola tsy maintsy diovana any Chine koa zany hoe raha ny marina zany any Chine ny fanadiovana an'io. Fa tsy hoe tsisy riska fa na io vary hohanina io misy riska le izy. Fa zay le ahena raha tontolo iainana zay mila hay manazava an'izay dia manao serasera tsotra dia manampy tsikelikely zany no ataonay aloha satria zay sady tsy piasan'ny basy, zay koa nefa tsy piasan'ny mpanohitra, zay koa tsy piasan'ny mpitondra fa zay olo-pirenena dia mahatsapa hoe fanarenana ny firenena no mila atao, ny toekarena mila miarona. Fa tsy hoe modire engeleniny ao nefa olona mpanao bizina mandefa bizina makany Dubai sy makany Chine sy ny makany Thaïlande sy sisa daholo na ny mpanohitra na ny mpomba fanjakana ao anatiny miara-miasa amin'ny Rosianina zay tsy tia hampandela firenena ao anatin'ny ara-dalàna fa teo mpanefoefo rery mividy vahoaka amin'ny koveta sy ny 10,000. Zay zavatra zay fa tsy mety tsony. Ka rehefa manao geste ohatra n'iny kosa aloha zany fitondram-panjakana le filoha voalohany dia mba miezaka antsika hoe ataovy amin'ny tena izy ary fa aza manao cinéma fotsiny tena ataovy izy monsieur le président satria ny zavatra anankiray dia hoe mandanao koa tapitra amin'ny 2028 dia ny olona manohy anao eo zany dia mba mety dia tanana hoe tena firenena mandeha makany amin'ny
firoboroboana marina ilay izy io ny dia tanan'ilay finoana bebe iveko zany ka mba souvenir tsara mila apetraky ny président ka zava-dehibe hoe olona mamarina mandahy mahatsapa hoe tsy hitrandraka ao anatin'ny fotoana mbola hitondrany akory io orinasa io anakabe fa mbola misy démarche be da be araky ny lalàna sy ara-tontolo iainana ara-tsiantifika sy ara-tsosialy any amin'ilay vahoaka ifoty fifandraisan-dahatra négociation sociale dia izay zavatra zay mba mila jerevana kosa fa lasa manjary tsy crédible isika fa manjary ivoaka eo ny dossier sy ny anarana reo le mpanao politika pibizina misakana an'io rehefa ohatra ka olona samy olona ohatran'io fa le débat aleo am'le resaka harena mahakasika an'le fomba fiasa sy le fiatraikan'izy amin'le firenena zay ny tokony ho débat fa raha olombelona hoe tiako ihany na tsy tiako ihany tsara ihany na ratsy ihany tena ambany be loatra ilay level raha vao zay ny ataontsika